Miarahaba tompoko, sarobidy Rakotonarivo no anarako. Pikaroka eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina na toekarin'ny tontolo iainana amin'ny teny vahiny moa dia hoe économie de l'environnement amina tetikasa tsy miankina iray, tetikasa fikarohana izy io antsoina hoe forest for climate and people na hoe ponina ifotony ivon'ny fikajiana ny ala sy ny fambolekazo. Ny antony na voafantina anisan'ireo top 100 na top 100 conservation leaders dia ny ezaka nataoko eo amin'ny fampitana ny vokam-pikarohana ho tena tonga politika mpanjakana, zany hoe politika na stratégie entina miaro ny ala any koa mitsinjo ny velontenan'ny ponina ifotony na ny ponina miaina manodidina ny ala. Anisan'ny fikarohana nataonay moa zany tao anatin'ny 10 taona lasa zay dia niezaka nanomana hoe ohatry ny ahoana ny mety vokatry ny fiarovana ny ala eo amin'ny velontenan'ny ponina. Aminay vokadratsy izy io mety ihany koa vokatra tsara zany hoe rehefa ferantsika tsy avelantsika kitika ala tsony ny ponina ifotony dia inona ny vokatrizay eo amin'ilay fivelomany. Araka ny teneniko tery aloha dia hoe miezaka zahay mampita an'ireo valim-pikarohana ireo, zany hoe ireo vokatry ny fiarovana ny ala eo amin'ny ponina ifotony ireo, zany hoe ny lafiny sosialin'ny fiarovana ireo amin'ireo mpamolavola paikady zany hoe ireo mpitondra fanjakana mpanapaka. Dia anisan'ny fomba entinay mamadika an'ilay mampita an'izay vokam-pikarohana izay ohatra ny famadihana ny atao hoe article scientifique. Izy ireo moa zany dia matetika ny sampikaroka ihany mamaky azy ho lasa document na mémoire politique moa mialatsiny amin'ny teny vahiny izay tena hoe fomba tsotra sy mahomby sy mazava ho an'ireo mpamolavola politika izay sahirana no sady tsy manana fotoana firy hamakina vokam-pikarohana lava. Ankoatrin'ny famadihana famolavolana izay hoe mémoire politique izay na ireo hoe recommandation na paikady zany arosinay hoe entina manatsara ny fiarovana ny ala sy ny fijerenan'ny velontenam-ponina ifotony dia niezaka koa zahay namokatra vidéo moa zany horonan-tsary mihetsika izay ohatran'ny hoe fomba vaovao indray entina ampitana an'ilay vokam-pikarohana, zany hoe tena le feo an'ilay avy ny ifotony mihitsy ilay ponina ifotony no ezahana hipaka mivantana amin'ireo mpamolavola politika, mpamolavola paikady zany. Ho ahy manokana dia tena mahavelom-bolo ny anisan'ny voafantina ho isan'ilay top 100 conservation leaders satria ohatran'ny hoe mahatsapa hoe mba misy olona zany mahatsapa mi-reconnaître an'ilay ezaka natao, dia tena hoe mandrisika koa hiasa bebe kokoa sy hiasa mafimafy kokoa zany. Ny olana matetika sedraiko zany eo amin'ny fanatanterahana ny asako, indrindra ny amin'ny lafiny fikarohana, dia matetika ny fampitana an'ilay vokam-pikarohana io zany amin'ireo mpamolavola paikady zany na ireo mpiara-mombona antoka hafa koa, satria indrindra ireo amin'ny famolavolana stratégie iray zao ohatra na politika fiarovana iray dia mety hoe tsy ny vokam-pikarohana irery no sehatra iray aspect iray zany izay miditra an-tsehatra eo amin'ilay famaritana ilay hoe tia ny paikady hoentintsika miady, fa misy ihany koa ny facteur maro be samihafa zany. Dia eo amin'ilay hoe fandresena lahatra zany amin'ilay hoe mahazava-dehibe an'ilay hoe hafa ihany zany hoe politika na paikady izay mifototra amina pirofo ara-scientifique na efa vokam-pikarohana efa nolalinina zany efa nandaniana fotoana manokana noho ny hoe politika izay mety hoe kisindrasindra fotsiny natao anatin'ny maikamaika.
dia eo amin'ilay tena hoe fandresena lahatra an'ireo mpiara-mombonantoka rehetra zany amin'ny mahazava-dehibe an'ilay lafiny fikarohana izay no anisan'ny hoe tena fanamby zany ho manokana. Ankoatran'ilay izay lafiny izay eo amin'ilay hoe olana eo amin'ilay fampitana sy fiara-miasan'ny mpiara-mombonantoka dia eo koa ny enti-manana zany tena mananateraka an'ilay fikarohana indrindra aty amin'ny tany Afrika zany ohatran'ny toa ny Madagasikara. Hain-dehibe firenena ny lafiny fampianarana sy ny fikarohana kanefa raha ny eto amintsika manokana dia azo lazaina hoe mbola tsy tena hoe voalohan-daharana zany na priorité ny enti-manana na ny fond entina hanatanterahana izany dia iny koa anisan'ny sakana iray. Anisan'ny nahafalana indrindra tao anatin'izay 10 taona ny asana teo amin'ny sehatry ny fiarovana izay ny fiara-miasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana sy ihany koa manokana moa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova-njafy. Anisan'ny hoe mety hoe nampiavaka angamba ny hoe olona nolona tao anatin'ny fikarohana sy ny fampianarana koa ny mpitarika an'izany ministera izany dia tena tsapanisy tokoa ilay tena hoe fanomezana lanja ambony ilay fikarohana ny fampiasana izany voka-pikarohana zany nentina hoe tena hoe nanao réforme na fanavaozana an'ireo politika mpanjakana indrindra eo amin'ny resaka lafiny fiaina ara-tsosialy zany dia tena ohatran'ny hoe mahatsapa hoe tsy verimaina ny ezaka zany ny finofosana indrindra izay taona maro izay nanomboka tamin'ny taona 2013 teo moa zany tena nyroso nijery akaiky an'ilay lafiny sosialy. Ny ezaka imasoana moa amin'izao fotoana izao dia mazava ho azy ny fanohizana foana ilay lafiny fikarohana izay fa raha teo aloha dia nifantoka bebe kokoa tamin'ny resaka fanombanana ny vokatry ny fiarovana eo amin'ny velon-tenam-ponina ifotony amin'izao fotoana izao kosa dia te hijery koa ny lafiny resaka fananan-tany ny resaka indrindra resaka fanarenana ny savoka zany na fanarenana ny simba hoe raha misy toerana iray mety hoe no simbana teo aloha na nambolena na vadika fambolena ala na vadika fambolena dia ahoana ny fomba tena entina hoe mandresy lahatra an'ireo mponina ifotony hiara-iasa hiara-isalahy hanatratrarana izay tanjona imbonana izay dia ankoatran'ny resaka fananan-tany sy ny resaka fanarenana ny savoka koa moa zany dia eo ny resaka teknika fambolena zany satria ny tavy moa zany na ny resaka fambolena nisan'ny antony iray lehibe na tonga ny fampitehan'ny ala eto amintsika dia hoe ahoana zany ny ahafahana hoe mandresy lahatra koa an'ireo mponina ifotony piasa an'ireo teknika moderna zany teknika maharitra kokoa mba hialana amin'ilay fanombana ny atiala. Ny afatra kely tiako ampitaina amin'ireo zandry tanora mitovy dia hoe indrindra raha te hiroso eo amin'ny lafiny fikarohana ianao dia tena te hampirisika zany hoe izy io marina fa mety hoe ilaina ny fahaizana zany ny faharany hitan-tsaina fa tena hoe fikirizana zany azo lazaina hoe 9 isan-jaton'izy io dia tena hoe fikirizana zany tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto fa rehefa tena hoe te hiroso amin'ilay rasiny siantifika ianao te hiroso amin'ny lafiny fikarohana dia tena hoe te hampandrisika anao zany hoe vita io vitako vitanao koa. Ankoatr'izay ny afatra mivaingana faharoa tiako ampitaina dia hoe soa ny tanindrazana izy ity ary indrindra fitsinjovana an'ireo taranaka any afara zany. Nisy fotoana 2 taona lasa izay ny salasala zany hoe hiverina hody tanindrazana sa hijanona ny ivelany zany noho ny fikarohana izay nataoko tany dia nanapa-kevitra hoe manan-karena Madagasikara manan-karena ara-tontolo iainana be mbola maro ny zavatra afaka atao eto dia izay anisan'ny tena hoe nanaingy ahy zany hidodoa hiverina tia tanindrazana ary tena hoe iroso zany hiasa amin'ilay hoe anohy fikarohana mba ho fitsinjovana ny tanindrazana sy ny famelana soa zany famelana zavatra tsara ho an'ireo taranaka ao afara. Vitako, vitanao koa.